taratry ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny vainafo irehetra. Zany no lohahevitra dinantsika amin'ity androany ity. Tafahoana indray sika re mpiara-midinika namana, mpifaliana mandrakariva no anolorana ny arahaba ho mampirarintsoa ho anao sy ny ankohonanao satria natratra izao vanim-potoana manokana izao indray sika, ny fitahiana, ny fahasoavana ary ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Iaraka hivavaka sika mialohan'ny andiniantsika izao ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao indray zahay fa manana tombontsoa iaraka mandinika ny teninao. Mamelany helokay ary mamondrafo aminay. Ankehitriny ary irinay ny fanaina masina mba hampianatra anay ny teninao, anazava izany ary mba hisy lesona sarobidy anie no raisinay avy amin'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiara-midinika namana, araka ny hitantsika teo aloha, dia hitantsika manerana ny testamenta taloha ny kerobima amin'ny mahavoary velona azy. Hitantsika amin'ny Ezekila 10:9, na ny sary izay maneho azy, sary volamena maneho azy amin'ny araka voalaza ny Exodosy 5:20. Araka ny hitantsika matetika voalaza antsika ihany koa dia izao, matetika no anehoana azy ireo mijoro eo anilan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, maneho ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ny kerobima zany no zava-mananaina eo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra indrindra. Ary anehoana ny tsara ihany koa ny fahefana lehibe ananan'Andriamanitra eo amin'ny voary manontolo izany. Hitantsika ihany koa fa ny amin'ny Salamo 20:1-10. Ndio jerevantsika ny Salamo 20:1-10. Salamo 20:1-10 dia izao no fanambarany ten'Andriamanitra eo amin'ny 10:1. Salamo 20:1. Hoy izy hoe, dia nitaingina kerobima izy ka nanidina, eny nanidina faingina tamin'ny ela-drivotra izy. Hitantsika eo fa manana anjara toerana lehibe izany kerobima zava-mananaina izany. Fa nampahitan'Andriamanitra kosa nefa izany zava-mananaina izany ny mpaminany Ezekila, ny mpaminany Isaia ary ny apôstôly Jaona. Samy manana ny fomba fijery nampahitan'Andriamanitra azy izy ireo. Amin'ny Ezekila 10:10 manasa anao mba raha manam-potoana dia mamaky an'izany manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Isaia 9:1 ka 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Apokalipsy 4:1 ka manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:1. Zay nampahitan'Andriamanitra fanehoana matalanjona ny fahefan'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra no nampahitana reto mpaminany reto. Ary izao no voalaza amin'ny Apokalipsy 4:1. Apokalipsy 4:1 ka ny 1:1. Izao no voalazany. Ary teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy eo ivony. Zany ny fahitana nampahitana ny apôstôly Jaona. Eto satria faminaniana no resantsika, satria tsika mbola mitikodina hoe ny fomba fandiniana ny faminaniana amin'ny Baiboly. Le hoe feno maso, dikany hoe feno maso amin'ny faminaniana dia feno famirapiratana, fahazavana lehibe amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nandinika ny toe-jahatra andriseho teo anoloany ireo mpaminany ireo dia niandrandro ary samy nahita ny seza fiandrianan'Andriamanitra feno voninahitra. Feno voninahitra. Tamin'ny mpaminany Isaia moa dia hitany fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny afo mirehitra izany. Ry mpiara-midinika namana isany, amin'ity androan'ity, nisy endrika fitoviana hita teo amin'ny hitan'ireo apôstôly, ny apôstôly Jaona, ny mpaminany Isaia, ny mpaminany Ezekila, ny endrika ireo zava-mananaina ireo. Ao amin'ny voalaza hoe
nahitana endriky toy ny liona, toy ny voromahery, toy ny zanak'omby ary toy ny liona. Fa rehefa nandinika ny mpaminana Ezekely amin'ny Ezekely toko 10, Ezekely toko 10, de ao izy vao mamaritra inona ireo zava-mananaina hitan'ireto mpaminany ireto amin'ny Ezekely toko 10. Ezekely toko 10 ka ny 20 sy ny manaraka de faritany mpaminany Ezekely hoe inona ilay zava-mananaina zay hitan'izy ireto anatin'ny fahitany. De zao no voalazany. Izany de ilay zava-mananaina hitako teo ambanin'Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely teo amoron'ny ony Kebara, ary fantatro fa kerobima ireo. Samy nanana tarehy efatra avy izy, sady nanana elatra efatra avy koa, ary nisy ny tarehin'ny olona teo ambanin'ny ilany. Ilay kerobima, izany no hita, zany ilay anaran'ilay zava-mananaina hitan'ireto mpaminany ireto. Ry mpiara-midinika namana, rehefa miteny hoe kerobima isika, de ny voninahitr'Andriamanitra zany no tazana, ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, isaky ny nahita seza fiandrian'Andriamanitra isika amin'ny Baiboly, de eo mandrakariva ireo kerobima ireo, zay maneho indrindra ny fahefan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Natao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra zany ny voary zay noforonina, ary tahakan'izany koa izao sy anao voary noforonon'Andriamanitra sika tahaka an'ireo kerobima reo. Izao sy anao noforonon'Andriamanitra ary tokony haneho mandrakariva ihany koa izany voninahitr'Andriamanitra zany, ka tokony hanao ika isika manao hoe masina ny tompo Andriamanitsika. Ahoana nefa ny fomba ampiarantsika zany eo amin'ny fiainantsika? Ry mpiara-midinika namana, andao mba andramantsika izany fahamasinan'Andriamanitra zany eo amin'ny fomba fiasanao, eo amin'ny fomba firesahanao, eo amin'ny fomba fifandraisanao amin'ny olona, eo amin'ny tontolo manodidina anao, de tokony asehonao fa misy Andriamanitra masina zay miaraka mandrakariva aminao. Tsy vitanao anefa zany, fa mila mangataka mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra mba hanampy antsika ny aminy zany. Ka de ny faniriana de zao, engane ho hiteny aminao ny taratry ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ianao no hatanteraka an'izany, ka zay mahita anao dia mahatsapa ny fahamasinan'Andriamanitra eny amin'izay tontolo misy anao. Ny tompony ombantsika tsiraray avy indray, misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, hiaraka hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny teny zay nomenao anay androany, ka nampahafantaranao anay fa izahay ihany koa dia tahaka an'ireo kerobima zava-mananaina zay noforononao, ka tokony haneho ihany koa ny fahamasinanao eo amin'ny fiainanay, ary ananatra isan'andro isan'andro ny voninahitrao. Engane tompo malalo, mba amin'ny lalanay dia mba ho hita taratra eny aminay ny voninahitrao sy ny fahamasinanao, dia mihita ihany tsiraray avy, minara Jesosy. Amen.